faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny watawatagasy ny tenako androany isika de nderesadresaka ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity ka toy ny mahazatra moa dia famitenam-baovao no resana amintsika ato amin'ny watawatagasy ka ireto teboka manaraka ireto no fitintsika atao anatin'ity video ity. Anteny miram-pirenena nitsidika ny République Algérienne Démocratique et Populaire ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamahasoa Christine. Vaovao malaza ny ivelany namalifaty an Justin Timberlake ny mpankafy Britney Spears ny hirany Britney tamin'ny 2024 selfies no nahindrahindrany ireo tamin'izany. Fionana tampony ny ministry ny fampianarana teknika no misolo tena ny voaka malagasy fa ministry rahambahiny no mitarika ny délégation. Ministry ny tontolo iainana nametraka taratasy fanambaram-pananana tany amin'ny ACC. Anteny miram-pirenena nisokatra tamin'ny alatsinainy 7 janoary 2024 ny fivirina tsy ara-potoana voalohany. Ao ny anteny miram-pirenena trany Inevra Oldin no nitarika ny fivirina fa nakaiza ny filoha ary ny amaranantsika azy dia vaovao mahakasika ny tsy fandripahalemana no samborina ilay rangahy izay namony nahafaty any zanaky ny vadiny. Ka ireo rehetra ireo no taterina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika trany hanao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravina ndreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaikeny video antsika ary manasitsika tanandroatrany iabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'sisy tao watawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampy andrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndaoary. Nanomboka tamin'ny alahady 20 janoary 2024 ny fitsidihana izay nataony Ramatoa Christine Razanamahasoa tany Algérie. Taoriany fitsenan'ny délégation na malagasy teny amin'ny siranam-piaramanidina dia nisy ny fionana tamin'ny manampahefana solontenany Assemblée Populaire Nationale. Mbola nitohy araka izany ny fionana teo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ao Algérie amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Vaovao malaza ny ivelany tezitra mafy tamin'ny Justin Timberlake ireo mpankafy Britney Spears ary vonina hanao izay rehetra azo atao mba hamalifaty azy ho fiarovan'izy ireo any Britney Spears. Taoriany famoahany Justin Timberlake hira vaovao mitondra lohateny hoe selfies mitovy tamin'ny lohateny hirany Britney izay efa nivoaka tamin'ny taona 2024 dia nanapa-kevitra ny mpankafy Britney ny hanakona ity hira vaovao an Justin Timberlake ity. Tamin'ny andro namoahana ny hirany Justin Timberlake selfies dia samby niarany verina nijerany hirany Britney Spears izay mitondra ny lohateny selfies avokoa ny mpankafy azy ka nahatonga ity hirany Britney Spears selfies ity ho top on izany hoe laharana voalohany tao amin'ny tableau iTunes top song ary nanosika indray ny rakirany Britney ho lohany. Somary vasoka ihany Justin Timberlake noho izany toe-javatra izany. Tsy ahivina fa fankatia i Britney Spears Justin Timberlake fahiny rehefa nisaraka izy ireo dia be ny feo nivoaka sy fampiampangana ho tompon'antoka tamin'ny fisarahana. Tao anatin'izany ny Grammy Award izay nivoaka tamin'ny 2024 nanaratsy mafy any Britney Spears izay tena nahatezitra ny mpankafy azy mafy tamin'izany fotoana izany. Ambonin'izany ny teny nataony Britney nanampy natezerana mpankafy azy tamin'izany fotoana izany. Bevoka ny rahany Timberlake sy notereny tsy maintsy noesorina ny zaza tato an-kibo satria tsy mbola vonina ho rain-janako hony izy. Io no fanazavana navoakany Britney taorian'ny fisarahan'izy roa. Eo amin'ny lafiny fionana tampony indray nanomboka tamin'ny 20 janoary ary nitohy ny 7 janoary 2024 ny fionana tampony any Roma Italia. Mandritra izany dia misy ny fiarahamidinika amin'ireo tompon'andraikitra italiana isantsokajiny hametrahana sy hanamafisana ny fiarahamiasa eo amin'ny firenena roa tonta. Fa ankoatra izany dia misy ny fionana amin'ireo tompon'andraikitra misolotena ny firenena afrikanina samihafa. Mbola tao anatin'izany ihany dia ny hona tamin'ny ministry lefitry ny Afrika Tatsimo misahana ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena sy ny fiarahamiasa Alvin Bot ny délégation malagasy notariny ny ministry rahambahiny. Manana fifandraisana manokana ny firenena roa tonta satria mpifanolo-bodirindrina raha teo no manana tantara iombonana ny teo amin'ny ady fanavakavaham-bolin'ny koditra sy ho an'ny fahalalahana. Manana fiarahamiasa amin'ny sehatra ara-toe-karena sy ara-politika maro i Madagasikara sy Afrika Atsimo ary nanamafy ny mbola fahavononana hanohy izany. Manamarika ny faha-telopolo taona ny fifandraisana ara-diplomatika raha teo ny firenena roa tonta amin'ity taona ity. Ministra tontolo iainana indray voalazany lalam-panorenana ary ho mariky ny fahavonona hametraka ny fanjakana tsara tantana eo amin'ny departementany tontolo iainana dia nametraka taratasy fanambaram-pananana teny anivon'ny ACC ity ministra anisany tanora indrindra tamin'ny 7 janoary 2024 anisany antoka ho an'ny fanarahana ny lalàna sy ny ady amin'ny kolikoly ity fihetsika ity. Marihana moa fa ministera tontolo iainana sy ny fandrosan'olo venjafy dia efa manana politika anaty ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Atao laharam-pahamehana amin'ny fanatanterahana izany ny fametrahana ireo rafitra iadiana amin'ny kolikoly eto anivony sy amin'ireo ratsamandreka rehetra ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao ampahalalana ireo mpiara-miasa mahakasika ny ady amin'ny kolikoly ary ny fametrahana fomba fiasa mangarahara. Anteny miram-pirenena hatrany ny filoha lefitra Inevra Oldin no nitarika ny fivirina ary nanatrika izany ny olo manan-kaja toy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo ministra ny filohan'ny anteny miran-doholona ny filoha lefitry ny komite nasionaly misahana ny zon'olombelona ary ny sekretera mpanjakana ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy notsipihiny filoha lefitry nandritra ny
lahateny fa teboka roa no jerena mandritra ny fivirina tsara-potoana ity dia ny fanolorany premier ministre ny programa fanatanterahana ny politika ankapobeny dia ny fanolorany premier ministre programa ny fanatanterahana ny politika ankapobeny ny fanjakana sy ny fandinihana ny volavolan-dalàna roa izay mikasika ny fehezan-dalàna famaizana malagasy sy ny famatsina ny fifidianana ary fandinana ireo ratsamandraika vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manoloana izany dia betsaka ny tsaho ahelin'olona mikasika ny Christine Razanamaso filohany antenimieram-pirenena raha ny vaovao manompototra voaray dia manohy ny fitsidiana ofisialy any Algérie izy noraisin'ny filohan'ny Assemblée populaire nationale Andriamatoa Ibrahim Bungali sy ny filohan'ny Conseil de la Nation Salah Goudjil izy tamin'ny 7 janoary 2024 taoreo ny fihonan'io no nisy ny valandresaka ny arahany tamin'ireo mpanao gazety izay namerenany ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny tantara nisy teo amin'ny Madagasikara sy Algérie sy ireo fiarah-miasa ho tanterahana entina hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta. Talata 3 janoary dia mbola hisy fihona ny filohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny mpikambana anaty gouvernemanta algérienne ary premier ministre Nadir Larbaoui ary ny farany dia mahakasika ny raha ratsy fandriampahalemana. Voasambatry ny polisy ao amin'ny CSP 4 tetsy manaratsio atsinanana tamin'ny 7 janoary ilay lehilahy namony sy nahafaty ny zanaky ny vadiny. Taorian'ny fitarainana teto amin'ny tambazotra Facebook mahakasika ny tranga herisetra mianjady amin'ny ankizivavy vao 2 taona monja dia nidina vetrany teny manaratsoa ny polisy. Fantatra fa niarany vondo sy daroka izay ataony ray keliny ity farany ka zao ny afara tamin'ny fahafatesana izao. Ka noho izay no samborana vetrany ilay raim-pianakaviana ary nentina namonjy ny komisaria. Efa eo ampelatana sampandraharaha miady melaka be vava ity raha ity amin'izao fotoana izao ka endrasantsiketo ny tohiny. Izay zay ra tompo klasy tompo vavy famarana konty video antsika ity ka manasika rehetra anao komantaira ambany ity video ity mba afahana mandravana andreny hevitra rehetra anaovantsika video manarakeo manasika ihany koa ilaiky ny video antsika ary manasika tanandro hatrany abony amin'ny saina antsika mba afahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay levana sisy tamotatagasy tompo klasy tompo vavy mangasitraka dia mirary soa. Negatifo Rambola hezis katika jobe Mitiavako no timyo Umeka memito Sasa miano tin Faloviano zautia Fama heri vitia Vanga Atulu chono Tanigesa Atulu chono Baleva Atulu chona Kaza nyangati Iza utianye From my head If it yava kono
aza miagnatsy gne anao tiako